aradinina ny nolazainy ministra ny budget ankehitriny, ministra ankehitriny zany, teo anolohan'ny ireo solombavambahoaka na ny parlementaire, dia tsy eloko akory izany satria voatery nanao izany koa izy tamin'ny resaka vary io, ary zony ny ministra hoy izy no manao izany. Fantatry ny rehetra zany teo alohan'ny nandraisanay ny ministera ny teti-bola-panjakana, ary mbola mitohy zany ankehitriny, ary tsy misy tsy mahafantatra fa ny orinasa Tico no tena nahazo tombontsoa amin'izany rehetra zany hatramin'ny niorenany ka hatramin'izao. Ny fahatelo, raha vao nanambara fanapahan-kevitry latsaka ho fidina filoham-pirenena izahay dia samy nahita sy nahare ireny 15 taona be ireny, nanodikodim-bola hono, nefa ny tena mahagaga dia fiapangana miala amin'ny fananan'olo-kafa sy singa taratasy no lazaina fa nosoratana vavolombelona ary novakina no fototry ny sazy. Zay moa dia efa nilaza fa hoe angataka ilay lazaina fa dossier nilazaina nataonay na nosoniavinay hojerena expert mihitsy mba hahafantarana ny tena marina, satria sahy mijoro izahay fa tsy nanao heloka, ary zany no nilazanay fa madio ny eritreritray raha nanapa-kevitra ny hiverina ody ny tenanay. Ny faefatra dia ngamba ny renareo farany dia ilay dossier hoe promissory note, ny latsaka tapoka 3 andro tao alohan'ny andro nilazanay hiverenanay zany. Dia ny rehetra no mandinika raha tena misy zany fahamarinana izany ao amin'ny firenentsika. Nosakana nahiditra tao Madagasikara zany tenanao, ka inona no eritreretinao atao manaraka? Araky nambaranay teo aloha dia ny fahafahana sy ny demokrasia no tena zava-dehibe aminay. Tsy kivy zahay fa mbola hiady mba hatongavan'ny firenena amin'izany ary anala ny malagasy amin'ny geja sy ny tahotra gadra. Sanatria tsy biby akory ny malagasy ka karavasina vao mandeha. Io izahay no zava-dehibe fa ny fifidianana resaka programa fotsiny io, zany no nanaovanay ny sorona ny tenanay. Raha mbola miziriziry nefa io fitondran'io amin'ny izao jadony izao, ka hanao amboletra toy ny fataony amin'ny fifidianana, dia misy fanontaniana vitsivitsy tianay hovaliana ary eritreretiny rehetra. Aleonay mantsy ny tsirairay no handinika, satria tsy ampy raha ny tenanay irery no mahatsapy izany. Ho an'ny malagasy tsirairay, voalohany, mino ve ianao fa efa ravina tanteraka ny vokatry ny krizy tamin'ny Roso 2000, ka tsy misy alahelo na lonilony intsony amin'ny samy malagasy, satria tsy nisy natao ankilabao na nisy fanakavahakavahana teo amin'ny fampiarana ny lalàna, teo amin'ny lazaina hoe nanao ny tsy mety na tamin'ny andaniny na tamin'ny ankilany. Afaka milaza ve ianao fa miaina ao anatin'ny fahalalahana zo fototry ny olom-pirenena rehetra, ny tena demokrasia, ary tsy loloa tahotra fanamborana sy fanagadrana ka afaka maneho ankalalahana tanteraka ny hevitrao, na dia tsy mifanandrify amin'ny tombotsoan'ny mpitondra azy izany. Ny fanontaniana faharoa, mino ve ianao fa ampy ny fotoana ny karakarana io fifidianana io, ka andeha amin'ny tena fahamarinana sy mangarahara izy io, ary dia ny safidinao no tena ovaliny avy eo.
ny fanontaniana fahatelo zay tiako apetraka amintsika tsirairay. Raha mpiasam-panjakany ianao, sainao ve no miteny fa tsy misy ny faneriterena ankolaka miantra aminao? Raha tsy manaraka baiko ianao fa manao ny asanao araky ny lalana velona, inona no miandry anao ary raha tsy manaraka baiko ianao? Fanontaniana fahaefatra. Raha mpandraraha kosa ianao, afaka milaza ve ianao fa ny atsara ny fandrarahana nataonao ary afaka misafidy ankalalahana ny sehatra andrarahanao ve ianao? Sa misy sehatra ahitan-doza raha voakitihina na dia hitanao fa mifanentana amin'ny fahaiza-manao anananao azy izany? Heverinao fa natao ho an'ny rehetra ny rafitra toy ny biankô ve? Sa ho an'izay manelingelina ny tombotsoan'ny mpitondra ihany? Nahitan'ny fandrarahana malagasy tombotsoa ve ny fampiakarana ny aba-tseranana amin'ny akoran-javatra na ny matière première? Be ny fanontaniana tiana hiapetraka nefa voatery ary voafetra moa ny fotoana. Ka ny zavatra farany tianay eritreretintsika farany, satria zava-dehibe ho anay loatra ary mbola ediany mafy de izao. Tadio fa ny 8 isanjato ny tany mandroso dia ireo tany misy tena fahafahana sy demokrasia, ary ny 8 isanjato ny tany mahantra dia tany misy jadona ary tsy misy izany demokrasia izany. Izany tompoko no nanaovana vivery aina ny ainay ka nanapahanay hevitra iverina an-tanindrazana, satria tsy misy fandrosoana raha tsy misy ny fahafahana sy demokrasia. Ahafahany tsirairay mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena. Ary indrindra aminay tsy sanatria akory biby ny vahoaka malagasy ka karavasiana sy ampitahorina lava izao no fomba hitondrana azy.